Lafomba vaoafa tanteraka kosa indray manomboka mamerina tsikelikely ny fananan'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ireo izay naka izany atao anatin'ny gidragidra politika tamin'ny taona 2024. Etsy amin'ny Magro Tanjombato no itoben'ireo entana ireo satonena amin'izany ohatra ireo fiara vaventy mpitatitra na ny camion eo ihany koa ireo entana isan-karazany toy ny vata fampangatsiahana. Fiara lehibe sy fiara mpitatitra entana maromaro efa simba miantsona etsy amin'ny hitokotany be Magro etsy Tanjombato. Nanomboka nisy namerina tsikelikely ny fananan'Andriamatoa Ravalomanana Marc filoha-mpamorona ny orinasa Tico izay nisy ny indrana tamin'ireny vanim-potoana mafana ny krizy 2024 ireny. Vokatry ny antso nalefa ny filoha teo aloha tokoa zao ka maro ireo namaly zany antso zany hoy Andriamatoa Randrianarsoa Girivo solombavam-bahoaka tima voafidy tao amin'ny boribory tany fahadimy sady mpitondra tenin'Andriamatoa Ravalomanana. Nisy ny antso azy miteny hoe misy fiara zay nampiasainy zareo taloha dia averiny. Izy moa teny hoe na simba na tsy simba dia atsoa zay fa valain'ela izy dia isaorany ireny olona ireny. Isaorany izy satria natsapy izy fa tsy tompony fa nindrana fotsiny ary tsy niavafa ny antso. Dia araky nitanareo reo dia efa misy voatotra tsy mbola misy an'le kara be camion be ty zay valantenako ary hitanareo fa efa misy piasa miasa io zany amerina andreo vaovao tsara tahaka ny tony orinasa simba tony. Zay moa filamatry ny Tico dia ny hoe vita malagasy ary zay eo zany tsy maintsy atao tsara indray. Eto nefa dia mamerina ny antso nataony filoha-mpamorona ny Tico zany Andriamatoa Ravalomanana hoe izay mbola manana fitaovana amin'ny orinasa Tico dia mangataka tsy ambahamba iantso fa vonona eo amin'ny orinasa Tico akan'izy ireny eny amin'izareo na mandeha na tsy mandeha. Efa ekena fanindrana ary zareo dia averina zany rehefa avy nampiasaina zay fiaramonina mahay mifamela. Mbola misy fiara lehibe any Tico misa efa zato tokoa mbola mandehandeha any hoy Andriamatoa Randrianarsoa Girivo izay nanamafy ny mahazava-dehibe ny soatoavina malagasy sy ny fifamelana. Izy dia mamela ny olona rehetra ary tsy diriny lasa ntsony izy fa no avy ka na simba na tsy maintsy amboarina tanteraka zany sasany dia ho amboarina zany satria toy ny manarina firenena ozy izy dia ho arenina ny firenena miaraka amin'ny tsirairay le fanateran'le olona n'le fananany eto dia efa fiara-mientana zany anangana indray tanàna vaovao vanina firenena vaovao vanina ary orinasa vaovao vanina tsy ho an'ny Tico ihany fa ho an'ireo rehetra zay nahazo an'ireny zavatra mafina anjo ireny be dia be ny télébiorisika toy izany koa ireny mety tsy afaka averina ntsony ny telefona zay nangalana tena zay mahiteny fa anjaran'ny fanjakana indray mba mamerina zay tokony atao. Mikasika ny hevitra tokony alohan'ny orinasa Tico dia nilaza Andriamatoa Randrianarsoa Girivo fa anjara ndraikitry ny fanjakana zany kanefa azo atao tsara no mifampiresaka sy mifanatona. Raha ny fahasahiranan'ny orinasa Tico tokoa dia zava-dehibe ny mety isian'ny fianan-ketra.